havana dia mbola ho ampitomboina aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Renay ny an-danitra ho misaotra anao indray izay amin'izao maraina izao satria afaka niara-mivavaka nanompo anao omaly. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny sakramenta masina izay niraisinay haingio. Ary vao mainka misaotra anao izay favelarinao ito anatrehana indray izao herinandro vaovao izao. Hiainanay sy hivelomanay. Misaotra indrindra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Araka izany dia misaotra ny Tompo isika fa miny an'izao herinandro vaovao izao araka ny tonom-bavaka teo. Ary omaly isika ry havana raha ny toriteny mikasika ny lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino izahay dia nambara tamin'izany fa taka ny fitadiavantsika fahavelomana ho amin'ny vatana ihany koa dia tahaka izany koa ny fahavelomana ara-panahy. Ireto ny tsy maintsy ataon'ny mpino tsirairay mba ho velona ara-panahy izy ary indrindra indrindra velon'ny finoana arak'izany. Mivavaka, mana fiainam-bavaka ho azy mandrakariva isan'andro isan'andro. Mamaky sy mandinika soratra masina isan'andro, manokana eo amin'ny 10 na 12 minitra eo anatanterahana an'izany. Asa mety ve vonfo? Raha maika hamonjy asa sy hanao raha samihafa dia aleo alohan'ny hatory. Mety koa izany mba azahoana misaintsaina sy mandinika ny tenin'Andriamanitra fa fototry ny fahavelomantsika ara-panahy izany ary mamelona indrindra ny finoantsika. Manaraka mandeha miangona ny am-piangonana isaky ny alahady, mihaino ny toriteny sy mandray ny sakramenta ary farany manatrika ireo fifahana samihafa toy ny fiaraha-mandinika soratra masina, ny etude biblika izany. Ireo aloha ry havana no misy ato amin'ny fiangonantsika amin'izao. Fa ankoatran'ireo dia misy ny fihofanana manokana araka izay ilain'ny sampana tsirairay avy. Ireo izay no fototra, ireo no tsy maintsy atao raha te ho velon'ny finoana ny mpino. Amin'ny herinandro ity dia ho jerentsika eto ireo atao mba hahatonga ny mpino ho velona ao anatin'ity lohahevitra ity ry havana. Miaina izy, izany hoe mitombo ny finoana. Voalohany amin'izany ary dia ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fanompoana atao amin'ny fiangonana. Ny havako tena ilaina ary tena miandry anao ny Tompo fa mamelona ny finoanao ny mba fandraisanao anjara amin'ny fitarihana fotoana na amin'ny mivavaka mialohan'ny vaky teny na amin'ny famakiana soratra masina. Iny hatramin'ny fandraisana anjara amin'ny fitoriteny aza. Ireny rehetrarehetra ireny ry havana dia sady fitaizana no fampitomboana ny finoana ihany koa. Mariky ny fahavelomana ara-panahy ny fandraisanao anjara amin'ny tahakan'ireny. Dia novidinay ity andiny soratra masina ity ry havana mba ahazoantsika amin'ny fampaheviny amin'izany. Efesianina 4:4 andininy 12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Izy no tombon'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompoan'ny isa-tokony araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany tenany amin'ny fitiavana. Amen. Izany indriny soratra masina izany ry havana dia mitondra antsika mihitsy ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanompoana. Koa dia misy mahatoky izay fa samy maniry isika mba ho velona amin'ny finoana, hitombo ny finoana, ho mafiorina amin'ny finoana avy amin'ny fandraisantsika anjara amin'ny fanompoana atao amin'ny fiangonana. Dia mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Vavaka arsika. Dia ampio ary Tompo ny fanoratenanay fa mikasy izahay mba ho fitaizana amin'ny finoanay, mba hahavelona amin'ny finoanay dia handray anjara mavitrika amin'izay rehetra fanompoana atao amin'ny fiangonana, amin'ny fanompoana liturjika izany. Dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay manontolo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.